isika malagasy matetika misy fangatahana ataontsika any avy any ivelany. Misy manala hoe fo malalaka sy fitiavana dia manome. Misy moa le misy hoe araky ny fantatsika hoe ny mpanambola be sasany banque mondiale sy ny karazany ny zavatra hafa netreretiny. Fa rehefa misy manome dia tsy fantatry ny zavatra eny manona ny farany. Mba misy ihany kosa nefa le mpanome mba mangataka hoe ahoana ny farany zavatra satria mba te fantatra mamy izy tonga any amin'ny toerana sa tsy toerana tianjareo sy eritreretiny mba hoe ahavavana izy. Ka anisan'izany ngambany herinareo hoe fanomezana avy any amin'ny strike ny Dubai. Dia monsieur Nirad Rafaelman zany efa niresaka sy fanazavatra aminareo misy fotoana vitsivitsy. Ka tatorina tato moa zany dia hoe nanome ny ultimatum fanjakana malagasy herinareo sy tadidinareo hoe ataonay lavanty io entana io dia fanomezana nomenareo maimaim-poana io amin'ny latsinainy 12 11 raha ohatra ka tsy rainareo. Zay zavatra zay zany tsy fipetraka zay zany sy fiatefa zany zavatra ny eto amin'ny tany sy firenentsika sy ny toetsaitsika malagasy ny tianay androany ampitaina aminareo hoentinareo ampahafantarinareo ny malagasy rehetrrehetra eto amin'ity tany sy firenentsika ity sy ampahafantarinareo na ny olona ny velany ty Madagasikara ahafantatra hoe ka izay izy io ka ioatran'izay zany toetran'reto malagasy rehetra mba hitan'ny olona zany koa amin'izay fotoana zay tsy malagasy rehetra kory ny fotaka fa misy malagasy hoe manam-panahy manana maizy azy ary misy malagasy sasany tena maimbo magnitsy ka za zany mieritreritra fa ataonay indrometona zany fanazavana izy Andriamatoa Nirad Rafaelman zany manome anareo fanazavana izy hoe resaka teknika hoe ahoana ny fanaovana zavatra io ahoana tsara ny fanomezana zay nomena maimaim-poana amin'ny fo feno fitiavana dia zany ndray rehefa avy eo zany mba manazava mba hevitra malagasy kely ny tenako mba solotena izy sasatsasany hoe mety azoko solotena. Sotra to monsieur Nirad sotra betsaka maître volonté ngamba rehefa araky ny tonga dia tohizako ny resaka hoe araky ny resantsika tamin'ny valandresaka nataoko taminareo mpanao gazety tamin'ny zoma 20 décembre dia fantatsika fa nisy an'ilay don zay vonjyaina avy amin'ny mpanjaka Dubai fondation ny Sheikh Mohamed Al Maktoum Ben Rashid humanitarienne charity east zay fondation miandraikitra amin'ny resaka asa soa eto tany efa taona zay no niara-niasa nanome fanomezana teto Madagasikara raha tsy avina aminareo fotsiny nisy nefa natao tamin'ny efa taona lasa zay tany Toliary na dia fa 747 zay tatia cargo 747 mihoatra sy ny 100 tonnes ny entana nalefa tatia nisy koa ireo niaraka tamin'ny croissant rouge sy ny croix rouge dia nisy tamin'ity 7 ty tamin'ny resaka ENAO dia nisy an'ilay resaka nalefa samble izy resaka cargo nalefa samble zany sakafo io sakafo io dia prix cuite ozy fiteny azy na sakafo le ohatra ny entina le misambodanitra reny entin'ireny mpanamory sambodanitra reny satria zavatra lafo vidy io zavatra io ary rehefa mahavonjy azy moa zay tsy mba tia mampiseho hoe otrinona ny vidiny zany zavatra zany fa zay ma riskiona vonjyaina azy rehefa taty ariny efa tamin'ny volana mea nefa nanao rankom-poy namena ny BNGMC na ny fanjakana malagasy zany zavatra zany dia ny zavatra mitranga ty arina efa voova daholo ny taratasy efa lasa amin'ny anaran'zareo raha atao amin'ny teny vahiny dia ny ONG fanamaholo efa lasa décisie an'le entana satria efa lasa ny BNGRC dia araky ny teren'ny maître teo hoe nanao ultimatum zay alohan'ilay lavanty satria ny tany a Dubai no ny compagnie Maersk no nanoratra tany amin'ny fondation ny mpanjaka no ny teny hoe raha tsy alainareo io entana io satria fito volana tao amin'ny poro dia porony Tomasina dia voatero ataony zareo lavanty dia ny magaga anay moa zany hoe fanjakana malagasy nefa namena azy dia fanjakana malagasy ihany koa mbola anao lavanty an'le entana. Dia noho izay dia nanao an'ilay ultimatum zay hoe mba ameo fanazavana ofisialy zay alohan'ny sy le lavanty ny hatreto efa 13 décembre tsika androany tsy nisy valo mafapo tsy nisy taratasy officiel namen'ny BNGRC anay fa zavatra mailaka
valina mailaka fotsiny nameny hoe tamin'ny androny lakamisy ny 8 décembre nidikan'izay aminay vaky loha zay nany any Dubai nany any chèque ny fondation chèque zany hoe inona ny hevitra satria ny tena fotana mahafaty n'ity zavatra ity dia zao araky ny resary hoe 7 volana io conteneur io mijanona tao am-poro nidikan'izay tsy fantatray araky mahasakafo azy précuit io tsy hoe vary na menaka na inaka hoe mety mbola maritra roa taona fa io zavatra précuit le tonga dia satria ny antony tonga an'izy hoe précuit nentina taty zavatra tonga dia azo hoanina misy hena ao misy akoho misy végétalium na hoe ino moa izy ty resaka légume fa ny zavatra mitena mampalahelo dia mety ho tsy ho azo hoanina tsony zavatra io ka raha ohatra ka natao lavanty le zavatra tsy fantatra hoe menaniza lasa iza no mividy an'io zavatra io ka raha sanatria hitatsika eny tsenany lakamisy io zavatra io na no zarazaraina am'izay kajy amin'ny zavatra atao hafany dia mety lasa anana olana zay satria za sanatria mivavaka lasa pozina le zavatra satria efa 7 volana io mipetraka teo dia manjary lasa ny fondation chèque ny Dubai no lasa mahazo tsy ny ONG fanama olona ary zavatra tena fotana mafaty zany ary zay nampatonga anay nanapa-kevitra hoe niandry zay mahafanama olona anay mipetraka foana amin'ny atao hoe sotoavina malagasy na hoe fahendrena malagasy ary mafy fahendrena malagasy azy dia niandry zay dia nantenen'zareo mba valy io inona tokony atao hatramin'izao tsy misy zavatra mba napetraka ireo rahalahtsika tantan'ireo ka zay nampatonga anay tsy maintsy ny safidy lalana ray zay am'izao niarina tona ny antsona nareo mpanao gazety androany zao mba hampalalana ny malagasy rehetrarehetra hoe andreo hoavoaka anay ny sarin'ireo entana rehetrarehetra zao ka raha sanatria misy miparitaka eraky ny Madagasikara izy dia mba tokony raha ny tena rarany sy nitsiny tokony avoaka reo tokony jerena meny ny fanjakana aingana be hoe reto etandre tokony tsy azo amidy dia tokony dia tonga dia dorana le entana raha ohatra ka ilainy zany satria tsy amsavy ny praitandrazana amintsikitsika izay no mahatonga anay hoe ny safidy lalana zay matanitandalana atsika dia voatery zay amin'ny ONG fanama olona niantso ny mpisolo vavanay dia tsy maintsy hiditra amin'nisy ny digana manaraka zay satria ny antony ny masony ny sariny izay mpanao asa soa sy ny vahoaka ny Dubai mihitsiny miaraka amin'ny mpanjaka no lasa voadona ao anatin'izao zavatra zao noho ny tsy fijerenan'le hoe ny olona manolotra mahavonjy aina azy ka eto foana mbola efa niteneko ny teneny maître teo ngamba n'le hoe ny vonjy aina dia mbola tokony ho fantatry ny rehetrarehetra fa resaka humanitaire zany zavatra hoan'ny vahoaka malagasy zany fa tsy hoe tombotsoany olombitsy na tombotsoana anaovana kajy zay ny fanapa-kevitray dia misy communiqué de presse moa zany hozarainay aminareo rehefa aveo hoe inona zany ny fanapa-kevitra no zavatra toizan'ny fanama olona ny ONG fanama olona miaraka amin'ireo ny fondation Cheikh Mohamed Al Maktoum zany amin'izao zavatra mitranga amin'izao zavatra zao tsara tsahivina ihany atao anatin'izay dia satria mazay tsy manana ny taratasy momba n'ilay entana ntsony dia miantso ny compagnie maritime maresaka zay omaly nanontany hoe ahoana ny situation an'le entana nandeha ahoana ny fandehany eo dia hoe ao anaty listeny lavanty ary faharoa na satria misy zavatra nanontaniany ny BNGRC ozy ny BNGRC hoe izy moa zany tsy mandray telefonina mihitsy na misy communication aminay dia ny zavatra fantatra hatramin'izao dia rehefa nahazo ny maresaka zay dia hoe zavatra tsy alainy zareo mihitsy neke tsisy zavatra ohatrany hoe aminay le izy lasa ohatrany hoe asa mauvaise foi ve le izy satria tena hoe apetraka fotsiny eo lay entana dia zay ny zavatra tena manahirana anay androany satria na izay tsy fantatra hoe inona no atao ao anatin'izao zavatra zao ka zay le tsonay ny malagasy rehetrarehetra miteny hoe tokony jery amin'izao zavatra zao satria misy zavatra na dia ataoko hoe bitika mety hoe zavatra kely ho an'ny malagasy le zavatra azadiny fa mba misy fitiavana nanatolorana mpanjaka sy ny vahoakany anazavatra teto Madagasikara zay ngambany ny teny avy aty amin'ny fanama olona dia meko averiko amin'ny maître indray ny fitenena araky ny teny président ny fanama olona teo zany entsika zavatra zay ary mazava hoe zay na cheminement
ndraiky fandehan'io entan'io avy any Dubai na ka ty Madagasikara fa ny tiako ampiana kely fotsiny hoe zavatra satria tsy tokony hiditra amizay dia ny hoe 30 conteneur no hoe prévu omena any Madagasikara ho fanampiana maimay foana mety foana izy fa mbola conteneur anankiray fotsiny zany io anankiray hoe nandramana aloha rehefa nandramana izy inona ny zavatra nisy teo moa dia fantatsika zavatra am'izao fotoana fa mbola misy 29 zany tokony ho alefa dia mijany izy am'izao fotoana izao noho ny etraketraky ny sasany zany hoe raha ohatra ka sanatria zany hoe izy tsy tiry zareo manina le malagasy hoetraketrahany sy fanatahaka zay za zany miteny araky ny teny teo fa hoe no mahavoaka anahy sy maître maka angamba nefany ambonin'izay alohan'ny mahavoaka anay dia malagasy koa zay tompoko zay mamalagasy ahy zay tompoko hatramin'izay na fantatrinareo mihitsy fa tsy ataoko amban'ny zavatra zany satria nanovidiana nanampitahorona tsy matahotra an'izany tsy mampanena zany fa ny any tiako fotsiny zany na tsy manana parti politika fa malagasy sotra fotsiny fa raha vao mikasika ny vahoaka mikasika ny tanindrazako mitsangana foana zay tompoko tsy manaiky an'izany lay ty anankiray ty zavatra fantatray am'izao dia hoe amin'ny anarako za maître Willy sy nareo rehetrarehetra reo samy malagasy tsika noentina isanandro zao meo mangataka azafady mitsingoloka manao inona mangataka nefa raha misy olona malalaka fony misy fitiavana manome tianao ahodina indray le zavatra tsy any am'le fitiavan'le olona sy fanampiana le malagasy tsony natoloavana le izy za zany tonga dia mahita fotsiny am'izao dia ozy aho hoe angambany misy radony tsy tiany zareo misy ny rado sa lui chèque nefa nio re olona reo hatram'izay nanome nanome fotsiny am'izao tsy misy takalo tsy misy hoe zao sy zao anankiray fotsiny ary ny olona verantulary satria niambo any antso anay izy fanty refa za verantulary mba niantso anay loha satria nisy mifanomeza fanameny zareo tamin'ny cyclone verantulary teo reny faly olona tany satria iskotiny zaran'le zavatra fa tsy zafady tsy fanjakana malagasy akory na be zay fa iskoty rehefa niskotiny zaran'le zay tonga soma tsara any am'ireo olona reo zany le izy na tamty anankiray tiky mba nangataka ihany koa niny fanama olona la ny rady fa hoe omenanareo ty tompoko zarao fa de mba asisokoty miaraka aminareo zaran'le izy tsy misy zany natay ary izy izy azafady mialatsiny fa efa mampapasika loatra izy natay ary tsy misy ka inona ny tentinao tenenina am'izay zavatra zay dia hoy izy aho hoe raha midinareo ary io zavatra io avaroto ary le conteneur le sakafo ao anatin'io satria denrée alimentaire io zavatra io anaty boîte mety simba raha tsy tianareo zany ty olona ty mana fotoanareo le mpanome satria hoe tsy nataony anarany hoe le avolony fanomezan'io zavatra io zany hoazy ange zany zany hoe raha misy fahavoazana zany raha misy mividy ho entan'io amin'ny olavanty io zany dia tsy maintsy hivarotra le olona fa sy tsy hoan'izy menakavy akory conteneur anankiray fa tsy maintsy hivarotra izy raha hivarotra izy zany rehefa avy eo dia ho faty le malagasy mihinana io zavatra io raha ho faty le malagasy inona zava-misy eo lazaina fa hoe zavatra nameny rado le zavatra na nameny sectare izy zavatra baraka ndray izy nefa le fitiavana tsotro zao tsy nisy takarony zavady izay nantona nomezanazy ka hoy za miteny giasy sotra fotsiny am'izao taigna samy taina kory hanina zay le izy taigna samy taina kory hanina zany hoe samy malagasy ao manome zavatra satria le olona manome ampitiavana dia i olon'ray zany no haninao dikan'izay ka izay tsy tian'olona avy eo antsinitsimo ao hoe taigna samy taina kory hanina mbola miteny koa zany azafady ataoko teny avy atsimo ndray ty izahay baka timo ao hoe lafa nahare raha manahaka an'izao je parle au nom des sudistes alatsika satria na tsy aroanay raha nataon'reo fanahy maholo retoa nanome tanay namonjy anay tamin'ny cyclone nahazo anay le nimatany zany eny nimaty zahay baba zahay nimaty tamin'io zany lafa namendrozy lamba zahay namendrozy hany zahay da nivelo zahay fa laha izay name ndaty ireo zany bezeriseny lazay fanjakary aty le nimaty tao zahay aby ray aby ka isaranay olo retoa
ka izay fisaorana reto olona reto zay zany tsy tiany mpitondra fanjakana izay asa soa tamin'reto olo reto zay zany a no tsy tian'ireo olona tsy fantatro a zay mety mbola ataony fanahy maolana izany satria nampanantenahy izy zaho misolo tena azy amin'ny fotoana zao tosovava izy fotoana hoe tsy anakana anay zany mety raha izy a mbola hanao asa soa eto Madagasikara hanao foana zahay za ngamba mila aminareo a samy migatsika mba te afo satria na de inona ary fanataony oatra mba ireo olona reo zany tsy hijano izy fa hanampy antsika foana izy za mangataka aminao mba te afo izy amin'ny anarany Malagasy zay manontolo naonaovanay zay hoanao monsieur mirato a sy le chèque zay miaraka aminao a manome azy zavatra zay ampifoana re zay tokoko rehefa misy zavatra tokony anampiananay a enao moa havanao alazanao paretananao le olona za raha mitena zay hoe apio zahay le manampy ny tenanao ihany anao fa izaho manao zay manao avokany Malagasy ray manontolo ny tenako raha mitena zay toko hoe tsy vita anandry isanandro zao ke na radio RFI na etao anazy misy zavatra amseo de fa zavatra ratsy daholo misy eto Madagasikara ny peste izao ndray zavatra rehetrarehetra hoe vata lazay hoe fa vary tato Tamatavy hoe lo hoe midorana vao androany maraina na rehefa tsy may tsara zavatra hoe mibe dabe tsy may a hoanin'olo zavatra io zao fotoana zao atao an'izany zany ty zavatra hoe faloty koa zao izy hoe mamoramora ihany zalahy satria ny totiny tsy misy a fa atao miverina so de verina na fianakavianareo ray manontolo zay va tsy mampanina toko za manao an'izany ivavahako amin'ny Andriamanitra sy ny razana mba anody anareo zavatra ataonareo Malagasy zao tsy tantinay zao to Malagasy any zay ka noho izany a anjaratsika mieritreritra hoe atao satsy atao zavatra zay fa za tenako ma Malagasy ana mbola mijanona miteny foana hoe raha vao mikasika vahoaka raha vao mikasika ny tandrazana tsy manaiky zay to ka zay ny teninay to tsotsotra ihany fa na izany na tsy zany ara miteny zay fa hoe maninona raha misy hoe bonne foi tsy maninona raha hoe le fanahy maolona tokony contact tena voalohany a na reto solotena reto Madagasikara reto hoe anaovy nentanareo fa tsisy ilana azy sanamsana amizao maninona ny compagnie maritime mba efika no lazainy zavatra io lefa fatany tsara mihitsy hoe reto nanome any azy reto reto nanome any izy zany ritritra le toetsaina reto tompoko zay le izy zay le toetsaina izay indrindra le atao hoe mauvaise foi izy vazava hoe faratsika manao izysika Malagasy ka izay raha miteny sanandro sanandro zao tsy miteny akory zay hoe tsy fitiavanay ianao satria raha sy tarehinao tsy zay ny tenenay sanandro zao fa ny tenefa ny toetranao ratsy mety efa sy mamely anay Malagasy mba hitenenanay mba fanirianay hoe mba iova le toetra de mba ho tsaratsara kokoa ny aorinao a de mba miaina le Malagasy satria lazaina isanandro ao fa manan-karena nefa nizao mahazo atsika za to mbola mametra fa ny fangatanay sy ny fanindrinay ampahafantara Malagasy ray manontolo zavatra tahaka an'izao a aza ferinareo aza tapatapahanareo tompo ampahafantara zao no mahazo atsika ampahafantara zao tontolo zao koa le mpanomereo le mpanomereo isaky ny mpiamako le zavatra hoe avy any avoloty toka ny fanafoty avatiny OMS ay avoloty toka aza atao an'izay tompoko izy tsy maninona ataonareo zay nefa mba tonga tokony aliany izy ataotsika hoe tsy maninona tonga zay atao atao amin'ny tokony aliany izy ataovy tonga aliany fa maninona tazomina atao foana avy etan'ireo fa nga raha tazomina fitovolana ngara miteraka andray io rehefa avy ao le boaty rehefa de miteraka izy hoe tsy miteraka izy zao fa de manjary simba tsy hoaniny azy tsy hoaniny aloha fiarina mbola antrona alao loto zay ao akavany zay izy tsara fantaritsika zany araky ny resahana tamin'ny 4 mai de efa namena ny BNGRC netana de itia ny certificat de réception an'ny BNGRC tamin'ny io 4 mai io am'izay namena nay fanamaolona ary mbola tsy vitan'izay fa mbola namena certificat ohatry ty koa ro volana lasa zay a ny fondation mpanjaka satria izy zany efa nanontany zay a de lasa ny Dubai certificat mitovy am'ty fa ny fondation mpanjaka no misoratra am'ty certificat ty ny dikan'ty certificat ty de voarainy zareo ary nisy mpanao gazety nareo tonga tany tam'izay tsy iverenako tsony ny zavatra lasa fa efa ampelantanany ray aman-dreny maître Louis Ulique io zavatra io ary faharoa mbola nangataka koa ny compagnie rehetrarehetra hoe nareo ve tsy manana objection amezana an'io don io amin'ny BNGRC satria taratasy satria ny zavatra antranga de zao nasena ny tsoanao anatin'ny bill of ledine ny anaran'ny ONG fanamaolona ary tsoaiko
zay magaganay inona moa ny anatsoahana ny anaranay ao anatin'io fa dia raha zay araka ny tenen'ny maître zay hoe raha ny anaran'ny rado rafalimanana ONG fanama olona no manahirana anareo dia tsy maninona ny engaviko ny mpanjaka ny fondation mpanjaka tsy ho efa tsy maninona zany zay mafanama olona anay dia nanao lettre dia non objection anankiray zay hoe tsy maninona zany fa aloha tonga dia soratana aminazy avy eo mbola teny koa ny compagnie maritime hoe tsy maintsy amin'ny lalàna tsy maintsy manao acte de donation officielle nareo dia nanao acte de donation officielle zay nomenany maritime amin'ny maharesaka Lens compagnie androany ny zavatra mitranga dia ity moa zany taratasy menanareo daholo re taratasy reto ity ny taratasy amin'ny mpanjaka zay mamadika ny anarany io contener io amin'ny anarany BNGRC zay napetraka mihitsy hoe ny fanama olona dia miala fa misolo amin'ny anarany BNGRC na dia nalahelo ary zay fa akory atao zay ny zavatra dedavina dia ny farany dia nanao taratasy zay nanoratra tany amin'ny prime ministre lehibe gouvernement tateto nalazava hoe efa any amin'ny anarany BNGRC anareo fanjakana fa misy convention signena niaraka tamin'ny ONG fanama olona sy ny BNGRC ka ny fangatanay tamin'izay ary ny sinena dia hoe mba mangataka anareo satria fa tsy tianareo ny ONG fanama olona na ny rado rafalimanana miara mizara anareo ny zavatra io dia mba miangavy hoe ny skoto malagasy io tsy skoto hoe skoto protestante na FJKM na luthérienne na katolika fa ny rehetrarehetra niaraka mba niara zary ary nanao rankipoy mihitsy ny tenanay niary ny ONG fanama olona niaraka tamin'ny foibe ny skoto ray manontolo atao amin'ny foibe ny kiady malagasy rehefa vity zay tsisy resaka tsony tsisy nyantso reo skoto tsisy nino satria araka mifantaritsika androany zay ny eritreritra hoe lasa efa zarazarainy zareo reo entandreo aile entana na prime zay ny fantehan'io zavatra hitatsika io araka ny tenen'ny maître teo raha ny tena marina 30 contener ny tokony nalefanay taty satria fa ny anankiray fotsiny aloha nalefa satria efa tamin'ny voalohany zay dia hoe rehefa voazara anao reo madio tsara zay rehefa voazara tsara io entan'io dia alefanay efa nazavaiko tamin'ny heriny zay zavatra zay hoe misy nireny le jiro mandeha amin'ny ranomasina zay efa nazavaiko tamin'ny télévision malagasy io zavatra io mba ho zaraina ho an'le tantsaha zay voadonan'le trabona any ambanivohitra any ary zay ny nampatonga an'le hoe lasa menatra tanteraka ny fanama olona androany ary zay ny nampatonga anay miantso ary androany dia atolotra ihanyny maître olala ny taratasy rehetrarehetra manomboka androany izy ny anaraka an'ity zavatra ity ary za moa dia tsy maintsy andeha hamonjy fivoriana any Dubai momba n'ity zavatra ity satria ny azadinitsika dia zao tsy mpanjaka any Dubai sy ny fianakaviany no misoratra ao anatin'ny fandefasana n'ity etan'ity ary firenena zany ary zay ny mampatonga any hoe mamenatra satria raha tenako ny rado rafalimanana nandeha ny angavy miara-miasa amin'izareo fianakaviana mpanjaka mba hamezana zavatra ty Madagasikara kanjo kajikajy zavatra ny mitranga aty dia mialatsiny atoko fa tsy manaiky an'izany ny fanama olona ary zay ny mampatonga any hoe masinandro androany dia misy communiqué de presse omena anareo rehefa avy eo dia hotohizan'ny maître olala eto amin'ny tany sy fanjakana eto Madagasikara apiko kely fotsiny na zany satria hoe efa ny lasa lavitra le zavatra amin'izao fotoana izao noho izay hoe sorato any amin'ny taratasinareo gazety lazao any amin'ny radionareo lazany amin'ny telenareo satria efa izao ny pitiavanareo an'ilay zavatra tokony namonjena ilanilan'le izy famonjena ny mahantra sy ny mila ny sakafo ka tsy tonga ala izy rehefa simba amin'izao fotoana izao dia lazao zareo hoe hano anareo zay l'expéditeur Highness the ruler of Dubai and family zay ny mpandefanetana ila fantatitsika zay ny ONG moa zany ny ONG fanama olona dia araka ndresana teo hoe izy anisan'ny anankiray tsy maintsy misana n'ity zavatra ity dia nakininay amin'ny maître olala ny fanarahana n'ity zavatra ity eto Madagasikara amatany-tandalàna ny Madagasikara dia tsisy ambany lalàna eto fa tsy maintsy manara-dalàna daholo tsika ary zay ny mampatonga any hoe zoanay no mantaky ny famarinana ary zay ny mampatonga anay akinay aminazy le izy zay ny suite n'ity zavatra mitranga ity raha ohatra moa azo zany le entana
izy mety hoe izara azy anareo sa ny BNGC sy ny entana nge tsy atỳ an-tanàna intsony ka ny entana efa namena fanjakana ary ny adidin'ny fanjakana no mizaran'ireo amin'ny alalan'ny BNGRC ny zavatra tediavinay tsy hoe avereno aminay ny entana satria ny zavatra tediavinay fotsiny de hoe mba meo rapport avy aminareo zay hoe aiza le vahoaka ny zaranareo anazy de amin'ny alalan'zay zay fotsiny tediavinay zay tsy mila an'le entana satria efa natolotra ny fanjakana zavatra samy personne morale reo na izahay efa namaolona misolo tenan'ny mpanjakan'ny fondation mpanjakany Dubai sy ny fanjakana de personne morale de efa namena azy ary ny faharoa raha ohatra ka hiteny izy hoe zavatra tsy ny fanjakana nge naplazanay ho atao lavanto io zavatra io fa ny mahay resaka ny compagnie tany Dubai no naplaza tsy ny fanamaolana naplazany fa ny fondation mpanjaka en tant que ny fianakavian'ny mpanjaka ama izy nandefa an'le entana no ny teny hoe alaivina entanareo raha tsy zany ho ataon'ny fanjakana malagasy lavanty de fantaliana petraka hoe efa namena le fanjakana le izy de inona mbola anaovana an'izy lavanty fa nanina tsy nyzaraina zay le fanontaniana zay fa zavatra misy ny fantatra de hoe ireo entanareo tsy propriété en droit manko misy hoe propriétaire de manana pouvoir amin'io entana io zany le tompony ka ny fanamaolona zany efa tsy tompony tsotra fa nanome an'le fanjakana le fanjakana zany afaka manao le hoe disposition le zavatra izy tia nanovana anazy fa nangatany fotsy hoe basio skoto miaraka aminareo mizara izy de bazao zay saram'izao tsy nisy zay zavatra zay de fanjakana tokony anteny hoe ahoana ary ty zavatra ty aminareo am'izao fotoana zao ary amin'ny fanjakana satria maninona fanjakatsika tsy mamelona ale malagasy ao aminy tsy mamotsy malagasy satria zay ny rôle ny fanjakana de hoe mitsinjo sy mahasolo fivoaka ao indrindra hoe le traboina ka maninona tsy namena traboina ny zavatra io ka am'izao fotoana zao sy mba liza maty naomina izy naomina izy tsy maintsy alevina io nadorana zay tsy maintsy kafarany misy qualification fitsarana n'a rien à voir fanahy maolona tsy n'a rien à voir non plus là-dedans maolona ihany ve nefa amle fanjakana hoe izy iny nanambaraka zany izy satria izy mazana atao tsy de maheno firy ny hoe amin'ny amin'ny resaka hoe antenaina olo-kendra nge matolona mitondra firenena ary efa naplazy zay tsisy namaly zay zay ny mampatonga anay androany miteny fotsiny hoe jereo aingana ary zay natonga anay miteny anareo satria ny olana de zao tsy araky ny tenen'ny maître teo tsy zay de saisie an'le entana efa lasa ny fanjakana lasa my BNGRC io tsy tompony tsony zay azony zay anaovana azy fa ny zavatra anankiray de le izy fito volana mipetraka teo no lasa poziny io zavatra io raha ohatra ka tsy hozaray ho amidiny de ho amidin'le olona eny an-tsena zay ny zavatra anankiray ohatrany hoe karazana jurisprudence tsy maintsy jerenay hoe inona mba hitenenanay ny fanjakana malagasy fa mino fa izy koa tsy amony malagasy fa jereo hoe inona tokony atao ary zay ny antsonainareo satria tsisy mieno zay tsisy manokatra varavarany zay nefa n'zay manolotra zavatra an'zareo ary zay ny mampatonga anay androany tsy maintsy mandray mesure hoe inona ary zany ny toko mesure raisina ao anatin'zay zavatra zay zao izy inona zany le mesure zay no tiako valiana le izy mandrasa aloha ny fanteny ny fanahy maolona za koa fanteny fa hoe tsy hijanona am'izao zareo fa anampy foana izy any aninany raha misy zavatra tokony anampina le malagasy ao anatin'ny fahoriana ka ity zany ninina zavatra mivoaka am'ty satria mbola verika fa desaisie tsy manana qualité intsony zany fanahy maolona hitory satria tsy fananana io zavatra eo ka noho zany elle n'a plus la qualité pour agir zay zany amin'ny lalàna zany zavatra zay ka noho zany ity zany mety ho anasantsika fotsiny inona mety fivoakany sy ny fiatraikany atoriana ato na ary hoe ahoana fivoakany zavatra ao eny masony vahoaka ka raha ohatra mbola misy zavatra hoe afa mitongilangilana ka mety mikasika fanamolona zay tena mity zay hoe amin'ny lalàna hoe zao zany fandehantsika fankahitantsika mafantany napetraka ao to de hoe le mieny le fanjakana tsy mieny samzavray de hoe le fanjakana nge misy sofina fa tsy mety mieno hoe araky ny tenitsika matetika hoe tsy misy marena tahaka zay tsy te aheno ka rehefa tsy te aheno izy problemany zay
fa itsika miteny foana mahamalagasy atsika mamporaitana antsika dia hoe ataovy an'izao mba hatsara an'izy fa tsy tiany mahatsara an'izy fa anazy ny azy tsotra zany le tsivy amby roapolo conteneur zany tsy azo tsony zany tena tsotra be za koa teny hoe aza-bolamena aloha manana qualité intsony hoa ny mpifanamaola iagir fa tsy hoe ny existence fisin'le avocat eo zany a midika hoe tsy maintsy hitory ny avocat koa ny asany a dia miaro le olona miassiste an'ireny olo reny na ny société na olombelona tsika zao a amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainany ray manontolo fa tsy voatery hoe hiady na hoe ifampitory fa le zavatra ataony zany a rehefa maka précaution zany le olona na le société hoe miaraka amin'ny avocat zay raha misy zavatra tsy mety dia fa mba eo izy amin'izay fotoana zay a na hijery hoe inona zavatra tokony ataony misy zavatra tokony tsy ataoko ka noho zany fisianay tsy misy fitoriana ataonay amin'ity anankiray ity aloha zao fa amin'ny manaraka tsy fantatry zany satria mbola mamerina azy satria amin'ny manaraka hoe tsy hijanona ho aizay a araky ny teniko hoe anampy sy anome zavatra ohatry malagasy izay sahirana amin'ny fiainany rehefa misy zavatra zay ka ny olana angizy zao hoe tia zao efa tsy voazavatra io zany da avela am'izao lasa zany le zavatra rehetrarehetra na efa nanidina ça sera la même chose ngy non tsy mitovy mihitsy zany aza voa itsy ampitovy azy tsy mampitovy azy zao mbola verika fa hoe en droit oa raha hitory zany zay zao hitory an'iza hoe satria zay iza satria zay fanama olona dia rehefa tonga ny fitsarana le fitoriana fanama olona dia manontany mitara hoe en qualité de quoi vous portez cette affaire devant nous dia en qualité de tsy misy zany satria nous sommes plus propriétaires de la chose za aloha mino fa mpanjaka tsy hitory na izy tsy hitory satria ka izy efa tsy kototsony izy efa tsy anatintsony tena ny mpanjaka ike tsy kotiko hoe io mantsy ny olona rehefa tanora matetika ohatrany vatravatra ohatreny ihany ny ataony io moa andramoko angamba le fiteny zareo ao anatin'ny baiboly hoe mamela azy fa tsy fantan'izay ataony fa io noho ny fahatanorana angambany nomena azy ny zavatra tokony atao rehetrarehetra hoe zao ny lalana ombana mba hahafahanao mamoaka ny oentany io ary soritako eto hatrany amin'ny voalohany dia efa somary sadaikatra ihany satria rehefa nilazaina izy hoe ataovy amin'ny anaran'ny BNG satria amin'ny voiny ohatry zao zany moramora kokoa amin'ny BNGC mangataka any amin'ny gouvernementa hoe ataovy mba mahazo tsy mandoa sara faditseranana zany ny entana dia tsy nataony moa fa nataony tamin'ny anaran'ny ny azy ihany dia efa aveo nizahany natao nangataka lefa fanalifahana faditseranana izy tany amin'ny douane dia tsy nahazo dia nirotoroto izy satria amin'ny BNGRC nangataka an'izay dia rehefa tonga taty izy dia ho izahay hoe eny ary ho raisinay io fa ovao amin'ny anaran'ny BNGRC araky ny fangatahany douane ny connaissement mba hafahana manao an'le procédure zay tsy vitany hatramin'zaotsika miteny zao dia rehefa aveo izy ihany no lasa miakapofony eraky ny tanàna manao hoe za tsy zaroa zava-misy dia averika ihany koa mala misy fitenin'ire zokobe atsika anankiray efa somary efa antisanitra zay hoe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude fatany angamba ny dikan'izay zavatra zay ampitaonareo any aminy zay fa zandry kely izy mila anarina angamba izy fa oka izy hipetraka amin'ny toerana misy azy na tsaiko tena tsaiko izy tamin'ny fiarahany miasa fa niveriny angamba no fahalemena zay fanajana azy zay